Nomarihana androany farany volana May ny andro maneran-tany tsy hifohana sigara sy hihinanana paraky na dia efa misy aza amin'ny fonosan'izy ireny ny sary maneho ny voka-dratsy ateraky ny fandraisana itony karazana zava-mahadomelina itony dia mbola maro ihany ny roboka ny amin'izany. Ny tanora moa zany amin'izao fotoana izao no tsikaritra fa manomboka mahazo vahana ny fifohana sigara indrindra. Tanora iray amin'ny 5 eo anelanelany 13 hatramin'ny 15 taona no mifoka sigara eto Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny namana ny fomba fiaina no mitarika izany. Mitarika amin'ny fahafatesana nefa ny fifohana sigara satria mahatratra 9 tapitrisa isan-taona ireo olona maty noho ny fifohana sigara maneran-tany ary 9 kosa ireo tsy mifoka sigara maty vokatry ny fifohan'ny sasany sigara. Mitarika aretina maro ihany koa ny fifohana sigara satria ny 10 isan-jato ny aretina tsy mifindra dia vokatry ity zava-domelina ity avokoa. Isan'izany ny tosi-dra ary ny iray apatelo ny olona voan'ny mamadina dia avy amin'ity fifohana sigara ity. Sigara sy paraky sakana fafandroana. Maro be ny antony ary be koa ny adihevitra mitendeha amin'izany hoe tombona be sa tsy mitombona. Fa ny zavatra azo resahana dia hoe raha ny aretina azo avy amin'ny fifohana sigara sy paraky fotsiny dia maro be. Anisan'ny izany ohatra raha tsy teny amin'ny anankiray ahako ny resaka tosi-dra. Ny tosi-dra dia angamba manana ny dolo ny ankamaroan'ny malagasy olona marary tosi-dra. Misa eo amin'ny 292 miliona isan'olo ireo raha ny fansana natao. Ary raha mitsabo tena zany reo ataontsika hoe mandany ray alina isan'andro isam-bolana na amin'izay fitsabotenany amin'ny tosi-dra zay dia anome zay hoe 359 milliards d'ariary ny vola lanindro fianakavian'ireo. Vola tokony hanaovana zavatra hafa amin'ny fampandroana ny ankohonana, fampandroana ny tokantrano dia lany hitsabony an'ilay olona marary tosi-dra ohatra. Hitantsika amin'izany fa rehefa marary ianao amin'ny tosi-dra zany dia hitanao fa mihena ny hery entina mampandroso entina miasa fa tsy raha zaka hoe misy ary tsy afaka miasa firy-tsony fa mihena noho ny aretina mahazo azy. Sigara sy paraky sakana ho an'ny fampandrosoana. Io kosa no lohahevitra na Nomarihana ny fankalazana ny andro maneran-tany tsy hifohana sigara sy tsy hihinanana paraky androany. Diabe niala teny amin'ny kianjary Mahamasina niazo ny hopitaly Sigara no nentina na Nomarihana izany izay nandraisan'ireo ministera, mpianatra ary ONG maro samihafa anjara. Tonga nanome voninahitra ny fotoana ny minisitra ny fahasalamam-bahoaka fampiarana ny lalàna laharana 720 212 sy 513 sy 20 izay mandrara ny tsy fifohana sigara eny amin'ny toerana maro olona na birao izany na fiara na maro hafa sy ny fanentanana ny olona dia isan'ny dingana ahafahana miala amin'ny sigara.